ho an'ny apitso alarobia izahay a miaraka amin'ny vahoaka araka ny fangatahan'ny vahoaka dia aneo hevitra izahay ery amin'ny toerana fampediana koa eto miaratra tosika miaraka amin'ny vahoaka. A few moments later. Mitranga moa zany dia hoe naheno izahay fa isy afa fihetsika amin'ny vahoaka izay ho atao eto amin'ity toerana ity androany dia nijery izahay hoe nisy fangatahana lalana ve satria izay moa ny lalàna dia tsy nisy fangatahana lalana tonga tao aminay dikan'izany le fihetsiketsehana zany izay nokasaina tao androany dia tsy nahazoana lalana dia araka ny lalàna moa zany mazava ho azy dia atao ny fanakanana zany hetsika izany satria tsy nisy nafangatahana raha zany natao tamin'ny androany. Afaka mangataka lalana any amin'ny préfet koa izy, any amin'ny préfet zany raha ohatra ka hoe zay ny eritreretiny afaka mangataka lalana any izy zany raha hoe zay ny eritreretiny fa tsika lalana foana moa no arahany, lalana foana no arahana dia zay no atao. Misy fifampirasana teo ny ireo solombavam-bahoaka anarivo mamoana anankiray zany sy solombavam-bahoaka ny Akazobe dia solombavam-bahoaka Manjakandriana moa zany no niresaka teo dia ny zavatra niresahany zany dia hoe ny tanjony zareo hono zany amin'ity hetsika ity dia ny hoe hiresaka ty amiko zahako anefa ny ataoko hoe nizanizy afaka miresaka amiko daholo sisa dia zay fotsiny ny fampiresahana teo ka. Tsy noresahany mazava ve inona ilay zavatra noresahany taminao? Tsisy an'izay resaka izay. Tsisy an'izay resaka izay. Taorizany fampiresahany zay hoe afaka atao ihany hetsika. Ny hetsika tsy afaka atao satria tsy mahazo alalana tsika lalàna ihany ny arahana filaminam-bahoaka eto ny resaka tsy maintsy misy alalana zany zay vao hoe afaka atao zay hetsika izay fa miantso zay rehefa misy nge ny alalana dia afaka ataony zay fa tsisy alalana le izy dia zay le izy ary izy tsy nangataka ihany koa. Taorian'ny fifampiresahana tsy nahazo alalana izy tsy azo atao ny hetsika androany raha ka lalana ve zany izy mety ho acceptenao re zay alalana ohatrany tsy azoko le fanontanianao angataka lalana ty aminay izy dia hoe ekenay na tsy ekenay raha mazava ka le alalana raha mbola le fangatahana raha tsy tonga ty aminay ka ona ny tenenanay hoe ho acceptenay na tsy ohatra ny hatrava be le fanontanianao angataka lalana izy akoatriny androany ia ka le alalana mbola tsy tonga ty aminay dia tsisy valiteny azoko menanao azonao ve ia ka inona ny antony hoe asiana fangatahana an'le alalana mba ohatra ny tia metraka fanontaniana aminao koa inona ny antony tokony atsiana an'izay satria mankony rehefa anao famiriam-bahoaka dia mila lalana dia anao famiriam-bahoaka le zareo dia angataka lalana izy dia rehefa tonga eo am-pelantananay le alalana dia dinianay dia ho hita eo mivaliny fa tsy hoe zao raha angataka izy dia ahoana omenareo sa tsy omenareo asa ohatra ny hafahafa le fanontaniana to fangatahana zareo ohatra hoe anaisitra anao zany misy distrika ahoana ny za moa voatendry mahita eo nareo sifilenareo izay rehefa miretany zay adenao zay any hevitra zanaky meritra to zanaky district nareo aleo zay any hevitra. Ery amin'ny toerana fampediana koa eto miaratra tosika miaraka amin'ny vahoaka tsy manelingelina fifamoivoizana io na manelingelina inona fa hitambatra amina toerana ray izahay privé mba afahanay
maneho ny alahelonay ho avy ifanampy aminay eo koa ireo mpitondra taxi borosy maro isan-karazany sy ireo sofera mampiasa nyity lalana route nationale ity ifanampy aminay eo sy ny vahoaka avy any ambanivohitra rehetra hiakatra ifanotrona aminay eo omentsika sehatra izy mba hiteny satria mila an'izany fahalalahana amin'ny teny zany fahalalahana maneho hevitra zany mba ho fantatry ny olona mba ho fantatry ny tompona andraikitra fa misy olona mijaly misy olona marary any ary misy olona mangetaheta fivoarana any te androso fa mba hatsodio aty aminy reny vola mba hahafahany mandroso mba alefaso ny famoronana asa mba hahafahany velona fa tsy anao vato misakana famparosoana lavo zao ny tompona andraikitra tsirairay avy izay mikirakira aty fotony aty pasika ny fanalana ny lehibe any distrika moa zany dia mahitsy zay milaza sy manambara fa zay faran'ny aingana araky ny azo atao ny tokony analana anazy fantatritsika fa alarobia zao dia misy conseil de ministre dikan'izay tokony ho alana ao anatiny eo fivorian'ny ministra io satria ny antony hitatsika reny tamin'ny resaka raharambo malaza raha nisy dokotera tafateny zavatra tsy nety nalana reo teony eo ary tsy nangatakandro ianareo ka mihitsy manatena fa torak'izay ihany koa ity satria efa tena tsy firarahina mihitsy ary efa tena famotehana n'le fainam-bahoaka mihitsy ary efa tena fanakorotanana n'le fainam-piarahamonina mihitsy no ataon'le lehibe any distrika ka raha velanareo eo izy dia hiteraka zava-doza io ary hiteraka olana sarobahany io ka mangataka izahay farak'izay aingana indrindra no analana zany lehibe any distrika Anarivomamba izany raha ohatra ka tsy alan'ny tompona andraikitra izy ka iziriziry ny tompona andraikitra ao anatin'izany dia roso foana ny dianay fa tsy hijanona eo